Misy ny mampifandray ny ratra ara-petse-po sy ny karma na ny karama izay zavatra samy hafa tanteraka. Ny olana rehetra miteraka fanaintainana amin'ny vatana na amin'ny saina dia mifandray avy hatrany amin'ny ratra ara-petse-po. Ny mafy ny fijaliana ara-batana sy ny ara-tsaina izay tsapantsika amin'ny fanaitsika na amin'ny vatantsika avy amin'ny hamafy ny ratra tsy sitrany izany. Manana aretina ny fanay, mitovy amin'ny aretin'ny vatana izay azo sitranina na tsy azo sitranina ihany koa. Raha marary ny vatana dia fantaro fa marary miaraka aminy ihany koa ny fanay sy ireo vatana subtile 7 izay mandrafitra ny vatana tsy hita maso. Ireto avy ny aretina mahazo ny fanay. Ny fandavana na ny rejet, ny fandaozana na ny abandon, ny famadiana na ny trahison, ny fanalambaraka na ny humiliation, ny tsirariny izay manjoa ny tontolo iainana ety an-tany na ny injustice. Tany amin'ny fahazazana no niforonan'ireo ratra ireo tao anatintsika. Saingy misy ireo ratra izay efa nahazo ny ray aman-dreny ka mifindra amin'ny zanaka, na izany toetra, na izany ratra tsy sitrana hatr'izay niverena tetỳ tany. Tsara aloha mahafantatra hoe an'ireo tsy mino ny fiverimberenina ety an-tany na ny incarnation dia ny lalàna mifehy ny tany sy ny lanitra na ny lalàna mifehy ny fiainana sy ny fahafatesana dia iray ihany, ary ny ety an-tany dia tsy maintsy mandeha tsiroaroa foana. Averiko foana izay ary tsy sasatra mamerina azy. Maty ianao dia velona indray, matory ianao dia mivoa indray. Misy arak'izany dia ratra ara-petse-po nahazo ny ray aman-dreny tamin'ny fahazazany ka tsy sitrana fa noentiny niverina indray amin'ny fiverenany manaraka, ary raha niteraka izy dia miraikitra amin'ny zanany io ratra io. Ka eto dia lasa manana ratra sy karma na karama roa ilay zaza, ka somary sarotra aminy ny fiainana. Raha tokony hanarina ny azy irery izy dia sady manarina ny nataony sy mianatra zavatra hafa ra-panay izay miaraka amin'ny ratra ny ray aman-dreniny izy, izay mety hodiany tsy fantatra nefa manisy sakana be dia be amin'ny fandrosoany. Matetika ty ratra ara-petse-po mahazo ny zaza ity dia matetika tsy fantany satria miangona ao amin'ny fanainy, mahizy azy zany saingy manimba ny fiainany iray manontolo. Manontany teny izy hoe inona ny zava-mitranga fa izay ataoko toa tsy mety mihitsiny, toa tsy mety mandroso amin'ny fiainana zao, fa raha mandroso kely dia mihemitra indray. Manomboka eto dia mandeha manontany ny mpanandro isan-karazany izy, manontany ireo pretra, pastora, mpimasy, nefa na ireo karazan'olona tonon'ireo dia manana ny ratra mahazo azy ihany koa, saingy tsy fantany na miafina ambadika ireo asa ataon'ireo ilay olona mba isolage ny fanainy noho ny fahabangana mahazo azy. Manana ray aman-dreny misarabady matetika ohatra, na manana ray aman-dreny tsy dia manana vintana loatra amin'ny resaka fitiavana ohatra na fidiram-bola, na koa misy ray amin'ny ray aman-dreninao manana aretina ara-batana iray izay everitsika fa miverimberina amin'ny fianakaviana rehetra izany, na hoe lova miverimberina avy any amin'ny lozana aretina avy tany amin'ny razambentsika tany aloha tany ka mifindra amin'ny zanaka na ny zafy, dia mihevitra isika hoe ozina avy any amin'ny razambe tika tsy afa-manotra na tokony ho tapahany ilay ozina. Noho isika mifamatotra amin'ny tady volafotsy sy noho ny fianakaviana iray izay ny razambe ihany no miandraikitra ny fiverenan'ny fanay, izany hoe miandraikitra ny incarnation, dia mitombona tsara raha izay aretina sakana nahazo ny ray aman-dreniny everitsika fa mifindra amin'ny zanatsika, satria ny taovan'izy mivady na ny ADN-n'izy mivady ihany no ao anatin'ilay zaza, ka izay ratra na sakana na fahombiazana na toetram-panay tsara ananan'ireo ray aman-dreny dia mifindra voajanahary amin'ny zanaka. Izany akory tsy midika hoe tsy manana ny toetram-panay, maizy azy ianao. Eo ihany ny fanainy sy izay tiany arenina sy ianarana rehetra ety an-tany, saingy miankina amin'ireo razambe sy ny mois supérieur ary ny mois inférieur mamorona azy ihany no mandidy sy manapaka hoe ho fafana ve sa ampitondraina ilay ratra na azo ny razambe ny tany aloha ilay zaza. Ilay fanay ihany koa afaka mandidy sy manapaka ny tiany arenina ety an-tany, saingy amin'ny fanomezana vatana azy, vatana vaovao dia ireo mois supérieur, mois inférieur, ary ny razambe no mandidy sy manapaka amin'izany rehetra izany, satria
tamin'ilay fanahy tetỳ an-tany, ka rehefa vita ny asany teto an-tany dia nofafana tao anatin'ny 3 andro aorian'ny nahafatesany iny ny memoara rehetra mikasikazy. Izany ny antony anaovana fiaritan-tory ao anatin'ny 3 andro. Amin'io fiaritan-tory io no anapahana ilay tady volafotsy mampifandray azy amin'ny vatana. Ao anatin'io fotoana vitsivitsy na io 3 andro io no amafana ny rehetra mikasikazy ety an-tany sy ny any ambony any. Raha tonga ilay zaza ety an-tany na dia nofafana daholo ny memoara rehetra ka fanahy taloha iny ihany no manana vatana vaovao na mitondra vatana vaovao, ireo ratra ny fanahy taloha nefa ao anatin'ny saina, ao ireo no miafina, tsy hita sy tsy fantatra ka miankina amin'ny ray aman-dreniny rehetra manomboka eto. Arakaraka ny ray aman-dreniny no ipoirana ilay retina na tia, miankina amin'ny ray aman-dreniny ny fitezana na izay zavatra manodididina ny fitezana ataon'ny ray aman-dreniny no hampitombo ireo aretina ireo na tia. Manomboka ny fitezana, fibedesana, fanomezana anaram-bohitra toy ny hoe petakorona, kalamainty, bemolitra, kalafoy. Ohatra ihany koa hoe ty tena zaza tsy anao raha, zaza tsy fanao ianao, zaza dondrona, vendrana. Ireo dia fanalambaraka, fanomezana fetra ny fanahy handroso ary famoazana afatrany ireo aretina izay nahazo ny ray aman-dreny tany aloha izay nolovainy zanany. Koa tsy maintsy ireo zavatra henony tamin'ny fahazazany no hoentiny amin'ny fahatandroany ary tsy maintsy ireo no tanteraka amin'ny fiainany. Raha toa kosa ianao mitaizany zanakao manaraka ny toetra-panahy milamina sy be fanajana, be fitiavana, dia ilay aretin'ilay fanahy na ilay karman'ilay fanahy ihany no hareniny ety an-tany. Saingy raha toa ka misy mahasolafaka ilay zaza avy amin'ny alalan'ny namana ohatra na avy amin'ny alalan'ny karamany izy tompony dia afaka mampifoka ho azy ireo ratra ao anatiny izy, saingy tsy ny ratra nahazo azy izay nolovainy tamin'ny ray aman-dreny no mipoitra eto fa ny azy irery ihany. Izany hoe ny karmany izy irery ihany no mipoitra eto. Matetika misy mampifandray ny sakana ara-petse-po sy ny fahatokisa-tena sy ny tsy fitiavana ny tenany ka lasa mamorona sakana ara-petse-po manokana ho azy ilay olona. Misy ny olona manana ny fiainana ara-panay, ny fianarany na fanarenany izay nitongavany ety an-tany, ampiasainy vatana vaovao noho ny tsy fahafantarany antom-pisiany eto noho ny tsy fananana ny fifandraisana amin'ny fanahiny, dia somary very izy ka lasa manao foana na lasa manitona sakana ho azy amin'ny fiainany ka lasa manome tsiny ny manodidina na ny ray aman-dreniny. Fantaro fa izay tsianao sy rinao ihany no tonga amin'ny fiainanao ka tsy tokony hanome tsiny na iza na iza ianao. Ianao ihany no maniry zavatra iray, na zany zavatra tsara na zany zavatra ratsy ho tonga amin'ny fiainanao, ka ianao ihany no mamorona ireo olona manandrify ilay toetra na angovo na ondra mitovy taha na mitovy fréquence amin'ilay fanirianao ka manatanteraka izany zavatra zany aminao. Raha toa ka mieritreritra ianao hoe misakana ara-petse-po amin'ny fiainanao, dia ianao ihany no mamorona olona iray hanisy io sakana io amin'ny fiainanao ary tsy maintsy tanteraka ilay izy. Mila fantarina ny antom-pisianao ety an-tany, inona ny fianarana tianao atao sy ny zavatra hareninao ety an-tany. Mila fantatra ny asa-panahy na ny mission de vie ny antom-pisianao eto an-tany izay ianao vao afaka miditra amin'ny hoe karma ve sa ratra na sakana ara-petse-po tsy mahazo ahy ity. Ny ahafantarana fa ratra na sakana ara-petse-po no mahazo anao dia raha ohatra ka mpisotro toaka ny ray aman-dreninao dia lasa mpisotro toaka koa ianao. Tsy maintsy ilay ataon'ny ray aman-dreny ihany no tohizany zanany, satria izany no croyance limitante na mpidiriny ray aman-dreny ao anaty atidohany sy hitany ihany koa. Raha ohatra ka matetika miteraka na manana papa maromaro ohatra ny mamanao na miteraka amin'ny karazan'olona maro izy dia izany no atao hoe ratra ara-petse-po. Tsy maintsy manaraka an'iny ny zanany na tiany na tsy tiany. Ary raha toa ka tsy manao izany ilay zaza amin'ity fiainana ety an-tany ity dia amin'ny fiverenany amin'ny manaraka na amin'ny incarnation manaraka izay ataony dia tsy maintsy manao izany izy, satria efa mipetaka ao amin'ny sainany fahatsiarovatena, ao amin'ny conscient, amin'ny memoirany fanainy ilay ratra ka na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy ataony iny. Raha ianao mahatsiaro tena, tsy mandrosa amin'ny fiainana, marary lava, kamo, kivy, malahelo, dia izay no atao hoe sakana na aretina ara-petse-po. Matetika ireo karazan'olona ireo rehefa misy io aretina io dia tia mipetraka irery.
tia mihaino hira mampalahelo na mijery horonan-tsary mampalahelo, mihevitra izy fa ilay horonan-tsary na hira mampalahelo iny handamina ny saingy ny inconscient no maniraka azy manao an'iny satria ny alahelo sy fahasahiranana no safidiny dia izay no tanterahiny atodoany na ny mois inférieur na ny mois supérieur ho azy. Mamorona hormona simika ny alahelo, izany hoe hormone ny akivina ny zanaka totoanao mba ahalavorary ilay irinao. Na tsara zany na ratsy zavatra irinao dia izy tsy mety mamorona hormone simika ahatanteraka iny zavatra irinao iny ho avy amin'ny vatanao ka voamaika malahelo sy kivy ilay vatana satria izany no onja no safidiny dia izay no tanterahiny fanainao aminao. Raha toa indray ka mifanohitra amin'izany ny olona iray ka tia zavatra hafa, sigara, zava-mahadomelina, sakafo manimba vatana na sakafo matavy loatra na sakafo mahadomelina ny fiainany ny vatany raha toa koa ka olana rabola foana no averimberiny ao an-tsainy hoe tsy mandroso mihitsy zao zany, mety misy mampisavy angamba zao, olana ara-pitiavana foana no misy amin'ny fiainana noho ny tahotra ny fiainana lavorary izay tokony ho avy amin'ny fiainany dia matahotra ny tia olona iray izy fa mibahana ao an-tsainy ilay teny no teneny ray aman-dreniny taloha hoe olana tsy voatra ianao, zaza ratsy taiza ianao, zaza ratsy tarehy ianao sy ny tariny dia noho ireo dia manisy sakana izay tokony mampivoatra ny tenany ka tsy maintsy échec foana no misy amin'ny fiainany na zavatra otrotran'izay foana mipoitra ao amin'ny fiainany. Ireo ratra ny angona ao anatin'ny atodoa tamin'ny fahakeliny manisy sakana natsika mametra ny fandrosoana sy ny fahatokisantena ko tsy maintsy mamorona karazan'olona sy fiainana mitovy onjy amin'ireo ilay olona ary izy ihany no manangana namana iray manana onjy ambany mba hitarika azy hidina ambanimbany kokoa. Sarotra ny fomba fitantanana sy fanarenana ireo raha toa ka misaraka amin'ny fanainy ilay olona na raha toa ka tsy manana mihitsy fifandraisana amin'ny fanainy na raha toa ka mankahala ny fanainy izay maha-izy azy izy dia tsy ho tsapany izany. Toa izany koa ny ray aman-dreny raha toa ka tsy manana fifandraisana amin'ny fanainy dia tsy hahatsapa hoe misy fiantraikany amin'ny zanako anie ny toetram-panahy izay asehoko azy. Voatery manampitrotraka manome tsiny ilay zaza aza ny sasany satria tsy fantany sy adininy hoe noho ireo teny no teneniko azy tamin'ny fahazazana anie no mahatonga ity zaza ty ohatr' zao. Io na teny tsara na teny ratsy na fitezana tsara na ratsy dia misy fiantraikany amin'ilay zaza foana amin'ny fahatandrony. Maro tsy mahafantatra ny aretin'ny fanahy sy ny fahasitranana azy ka lasa manaonao foana ny akamarozany ny sakana ra-pihetsi-po na ny ratra ra-pihetsi-po dia tsy sitra ny mpimasy na ombiasy ary tsy sitra ny fanalana devoly velively ihany koa fa voamaika mitomby izany raha ireo no antonona hanasitrana anao saripady ny resaka fanahy sy ny angovo namoronana anao ary raha olona tsy manam-panahy hendry mahafantatra ny fanahiny sy manana fifandraisana akaiky amin'ny fanahiny any maizy azy izy dia tsy mahay manasitra n'ireo retiny ireo. Misy fomba hifandraisana amin'ireo mois supérieur sy mois inférieur ary amin'ireo razambe namboatra sy nanome vatana ilay fanahy no tsy maintsy hidirana sy resahana ahafantarana ny sakana sy ny aretina mahazo ilay olona ka ahafana manasitrana azy. Amin'ny alalan'izany no ahafana manao ny voyage na ny dia astraly na koa fitidiana na ny plan akashika na ny toerana akashika ahafana manova ny fiainanao sy ny fiainan'ilay olona, ahafana miditra mivantana amin'ilay razambe mba ahafany razambe mijery na manasitrana ilay ratra na ilay sakana misy ao amin'ny fanahinao. Zavatra saripady ary lozabe ny aretin'ny fanahy ka tsy tokony atao tsirambina fa io no ahafahanao mandroso sy mampiova ny fiainanao, ahafahanao miditra amin'ny dingana ambonimbony kokoa amin'ny fiverenanao amin'ny incarnation manaraka izay taonao. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Veloma.